tena tsy mandry fahalemana dia tena matahotra mihitsy. Rehefa reraka sy noho izany afa-tsy fantatry fotsiny hoe afriana ny mbola afaka miaritra izany Andriamanitra raha vo tsy mahazo valiny eo raha-pitsy dia tena mihevitra fa zay zany ny amiko. Tsia ezao Hébreux 10:17. fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra miteny fahamarinana satria mbola zazabodo. Marina hitanareo ve zany? Ho an'izay rehetra mbola mivelona amin'ny ronono, inona izao zany teny hoe ronono zany? Mahafinaritra ianao, tiako ianao, manana planina tsara hoanao Andriamanitra, milamin'izany, ianao tsara indrindra tao tany, aza matahotra ny amin'inon'inona, zany no andray tanana ny rehetra, dia milamina, dia milamina. Zay ny ronono. Sakafon-jaza. Dia mila ataonao malemy tsara zany sakafon-jaza zany mialohan'ny hanomezanao azy fa tsy mahazaka zavatra mafimafy mihitsy izy. Fa araky ny fantatry ny maro aminareo tsy dia manao tsindrin-tsakafo loatra. Zay efa ela mihitsy zao ny ala tamin'ireny akondro sy paiso mipotserina fa zay efa mihinan-kena zao. Amen. Mitombo dia reseo ny tenanao dia ampiarao amin'ny programme. Fantaro hoe izy ianao en Kristy fa mijoroa alohan'ny devoly. Aza manaiky izay fiheveran'ny olona ho lasa mpifeny fiainanao. Aza mandany ny androm-piainanao amin'ny fangidiana sy ny olom-po amin'ny olona izay manana fiainana tsara sady tsy miraharaha akory ianao kay tezitra. Aza nono ny fivelomana araka ny fihetseponao. Aza nono ny fivelomana amin'izay faratapony eritreretra fa avozy ny sainao. Fa mandava lalina dia mianara manokana ny ten'Andriamanitra ho anao. Aza mba kristianina mipetrapetra-poana dia miandry olona mananao matetika foana. Fa za dia resaka amin'ireny olo ireny izy ireo dia efa lavitra ny amin'izay lazaiko mihoatranao. Tsy marina ve zany? Misy olona zao ny teny tamiko hoe tamin'izaho vao nanomboka ny ainanao voalohany dia lafindray ihany mba afaka. Zany izao tamin'ny fotoana mbola nampiasaina kasety dia hainareo hoe ahoana ny fomba fampiasana azy ireny tamin'izany fotoana izany tsy maintsy taperina aloha fahatsiray dia avy eo avadika indray anoisana azy dia tsaroko mahatamin'ireny tena hoe tamin'ny vao nanomboka ny ainanao voalohany dia lafindray foana ny vitako satria mandra-pahatongako any amin'ny farany dia tezitra aminao dia tena te-anakendanao mihitsy. Toy izy hoe efa niandry andro vitsivitsy dia lasa ny any lafin'ny faharoa. Mila tonga dia alaitsika zany fa tsy afaka miodikodina amin'izany amin'ny androm-piainantsika sika. Amen. Na ho ela na ho aingana sika rehetra tsy maintsy andray andraikitra dia anapitra ilay fiantantana kelitsika. Andriamanitra miandrandra-betsaka avy amintsika fa ny vaovao mahafaly dia izy tsy miandrandrantsika hamokatra zavatra izay tsy efa nanomezany antsika aloha. Mahafinaritra. Manome famindram-po azy izy hoe mamindrafo dia tia izy hoe tiava ny olo-kafa. Mamela eloka izy hoe mamela eloka olona. Amarininy ao aminy dia hoy izy hoe miveloma amin'ny fahamarina. Tsy mahafinaritra ve zany? Andriamanitra tsy mangataka anao anao zavatra tsy nanomezany fitaovana anao avy tany zany mihitsy ka averenao ary zao efa manan'izay ilaina dia lasa ianao dia manao eny ary zao. Baiboly milaza amin'ny Filipiana 4:12-13. Mba hiasa mitahotra sy hiovotra mikasika ny amin'ny famonjenantsika. Fa tsy aka fotoana idinana eo satria te azo antoka fa hanana fotoana andehanana amin'ireo zavatra hafa izay tena tiako zaraina. Fa i Paoly resaka mikasika ny fitombona sy fandehanana mandroso ary izy mampahery ireo kristianina tao Filipina mba anao ilay antsoina hoe fiasana mitahotra sy hiovotra ny amin'ny famonjena azy ireo zao. Raha tsy mahatakatra zavatra betsaka mikasika ny Baiboly nareo dia mety ho diso fandray izany. Fa efa fantatsika fa avy tao amin'ny Efesianina 4:9-9 fa tsy niasa no hamonjenantsika. Tsy hoe voavontsika satria nisy asa izay nataontsika fa tamin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny famondrapon'Andriamanitra ihany. Dia inona zany ilay asantsika ny amin'izay famonjenantsika izany? Ny zavatra resany dia hoe rehefa nateraka indray isika, Andriamanitra manao zavatra ao amintsika anatin'ny lalina any, ao amin'ilay fanahy maha-olona. Andriamanitra mamboly vo amin'ny zavatra rehetra maha-Andriamanitra azy. Ka ny androm-piainantsika rehetra
mandra-panaisitra ny fofonantsika farany eto tany eto ny asantsika dia niara iasa amin'ny fanamasina mba hamela ilay fanomezan-dehibe n'Andriamanitra izay ao anatintsika rehetra hitombo sy hamokatra vokokoa ka ny hafarany ny olona rehetra hitsy izany amin'ny alalan'ny fiainantsika fa tsy ilay zava-miafina kely intsony hoe zay fa voavonjy zaho any an-danitra rehefa maty fa tsisy olona lala izany mihitsy raha mbola eto aloha. Jaona voalohany toko fahatelo dia ny fasivy. Mety tena mila miazakazaka atao amin'ny hevitra ato mihitsy ianao rehefa mahity fa tsy fantatro hoe afaka raisinao ve izany sa tsia. Ity izao manana masom-boly, ity izao vonina paiso, ity vonina zavoka. Dia firy aminareo ny malala fa raha mamboly vonina paiso dia tsy hody zavoka mihitsy. Takatsika ve zany? Jereo fotsiny izany antraizany fantakaranao. Ary raha mamboly vonina zavoka dia tsy ahazo paiso izany mihitsy. Marina izany ao anatin'ity voapaiso ity dia misy hazo paiso. Ny fototry ny hazo paiso izany dia ao anatin'ity voa ity. Fa raha mbola ohatra izao foana ity dia tsy hamokatra ny ninina mihitsy izany. Ka ny Baiboly milaza mandra-pahafatin'ilay voa dia mitoetra foana izy. Fa raha maty izy dia amo vokatra be. Zao tranga ilay fahafatesana dia avy eo lasa natapitra amin'izay ny mahamasom-boly aorian'ny fandevenana azy. Alevina ambanin'ny tany izy dia ny hafanana avy amin'ny tany, pression avy amin'ny tany, ny aizina ao amin'ilay tany no hiteraka ilay fisokafana, hafanana, pression, aizina, marina e. Izany no hiteraka fahaterahana indray. Averina indray izany. Ny efitra, ny laforo, ny hafanana, ny aizina avy amin'ny fandevenana. Marina izao, le loto izay apetraka manarona tsikireny. Oh, re olona. Ireny no hiteraka fisokafana dia izay no amarana izay misy azy amin'izao dia isy zavatra kely ivoaka dia isy fototra kely ivoaka. Ary mila fotoana izany, mila fakany ireo fakany no andavaka amin'izany tany izany manodidina dia tapoka avy eo eny an-tampony eny ianao ahazo. Re olona eny ary efa vonina amin'izany ve ianareo? Jaona voalohany toko fahatelo ny fasivy. Tsy mahay manota fanahininana amin'ny fahalalana na amin'ny fahazarana izay naterak'Andriamanitra. Izany tsy milaza fa tsy manota mihitsy isika. Fa lazaina fa raha naterak'Andriamanitra ianao raha efa nateraka indray dia tsy afaka manao fananina amin'ny fahalalana sy ny fahazarana manota. Za efa nanana fahazarana manota foana dia avy eo koa nefa tapoko eo dia mihodina indray dia manao zavatra mety kely. Fa zaho efa nateraka indray manao fahazarana manao ny marina fa matetika tsy manao fananina amin'ny solifatra dia manao tsy mety dia mitady famelan-kely ka ary isaorana Andriamanitra fa afaka mahazany foana. Ary za mino fa amin'ity taona manaraka ity andeha hanao adisoana vitsy noho izay ataoko tamin'izao. Fa ny adisoana rehetra vitako ilako an'i Jesosy avokoa. Marina izany. Eny areo ihany aloha nareo. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota fanahiniana, fahalalana ary fahazarana satria toetra n'Andriamanitra, toetra ao aminy. Izao jereo kely ity. Ny fepetra-piainany, le voa avy any an-danitra
avy any an-danitra masombolon'andriamanitra jesosy dia natsoina hoe vo dia lazaina koa zany hoe masomboly ny voan'andriamanitra mitoetra ao aminy ka rehefa mitoetra ao anatinao ny voan'andriamanitra na oela na ho ainga dia amokatra an'andriamanitra eo fiainanao ianao mila maneho ny toetra an'andriamanitra ianao fa tena tahaka ilay vo tsy maintsy maty aloha ny baiboly milaza fa tsy maintsy maty amin'ny tenantsika sika aloha mila manana fototra amin'ny fitiavan'andriamanitra sika fa mila manana fototra amin'ny finoana sika mila manana fototra ao amin'ny Kristy mila manana fototra amin'ny fahalalana hoe iza moa isika mila manana fototra amin'ny famarinana fa tsy tokony lasa fisainana mandalo fotsiny zany tsy laza fa marina amin'andriamanitra amin'ny Kristy sika dia raina ny tompo manantena fa mbola iresaka mikasika ny any amin'ny fantarana manaraka amin'ny tele tena tiako mihitsy rehefa miresaka zany izy tena mahatsara mihitsy zany tsy zany fa zao rehefa malalo amin'ny tompo ilaza zavatra aminareo raha vao mataotra nareo ary tsy mahay hoe izy nareo ka tsy manafatokiana mihitsy dia nareo foana ny farafataperany zavatra rehetra dia mila miteny nareo hoe nandrian'io vehivavy io nilaza zavatra ka rehefa zany dia nisy zavatra nivoaka avy tato amiko fa mbola mila mianatra zany kokoa dia mila mandalina zany a dia mila mianatra zany dia mbola mila mamaky a dia mbola mila mivavaka dia mila mianatra mijoro a dia manao ilay olona tian'andriamanitra za tokoa tsisy olona ka ny fandresenao anao ianao ihany mila maky zany ho anao fa rehefa azonao ny fandresenao dia tsisy olona anao ny fifalianao ihany koa tena tiako mihitsy raha mba afaka maneho aminareo eny any masa miafa mihoatra ny taloha dia impiry atapitrisana isa moa no nitady hiala sy hijanona tsy fantatrareo zay zavatra onomeko mba hahazoako olona izay afaka hiteny amiko izay lazaiko anareo androany fa tsy nanana olona ilaza tamiko zany aho fa za tena nandavaka zany tamin'ny lalan'ny boky sy ny baiboly dia namelan'andriamanitra ndresy lahatra dia nandresy lahatra dia lalana lavitra miodidina tendromboatrimbetsaka dia fiainana any anefitra dia nanao zay aminona ny tena dia zany dia zany dia zany voan'andriamanitra avy any an-danitra afaka no fiainatraiza moa ianao rehefa nateraka indray fa izao no mitranga voan'andriamanitra dia nambolena tao amin'ny kibony fanahinao ore olona ary ara-baky teny ny olona lehilahy na vehivavy dia be voka ny amin'ny voa amin'ny zavatra rehetra andriamanitra azy dia tahaka ireny voan'ny lehilahy izay ambolena ao ankibon'ny vehivavy vadiny ireny dia misy voa ao izay manambatra ny tontolondreo ray aman-dreniny ary raha voafahana sy voakarakary zany vo zany dia azo antoka fa ho tera-bao raha vehivavy fa araka ny fantatsika rehetra madama fa misy irifirikely eo avoan'ilay vo sy ny fahaterahana amen misy ilay zavatra kely antsoina hoe asa mialohan'ny fahaterahana antsoina zany hoe asa sy fahaterahana amen ngamba sasany aminareo zao eo amin'izany hoe fanenany zany marina hitanareo raha vo afaka mahita ilay volokely eo atapotoan'ilay zazanareo dia isaina hoe tena mafaty aty tena milaza aminareo fa tsy ameriny zany tsony aho ngamba tena milaza aminareo aho fa tsy ameriny zaho tsony angamba andriamanitro tsy ameriny zaho tsony aho raha mbola felonaina dia avy eo misy dokotera tsy mbola nananjanaka hatramin'izay ny ainany milaza aminao hoe atseo hitanareo zany mihitsy nataoko andrano milaza hoe atseo manena dia andao hiteraka karazana toetra raka an'andriamanitra
andao hiteraka fitiavana kokoa fa marina mihoatra kokoa fiadanana mihoatra kokoa fifaliana mihoatra kokoa andao asio am'izao tontolo zao dikany hoe zanak'andriamanitra zany marina fa tsy zay rehetra miodikodina fotsiny eny hoe tena tsy mandry fahalemana de tena matahotra mihitsy a rehefa reraka silony zany afa tsy fantatra fotsiny hoe afirinany mbola afahako miatra zany andriamanitra raha fa tsy mahazo valiny eo ara-pisa tena mihevitra fa zay zany ny amiko tsia esao ao aminao ny voan'andriamanitra ahoana no ampitandrianao lohanao sy anaovanao tahaka ny hoe farandro efa tsy mahazo ilainao ianao amin'ny fotoana izay ilainao izany ao aminao ny voan'andriamanitra mila fantatra hoe izy ianao fahamarinan'andriamanitra ao amin'i Kristy ny zavatra rehetra izay ilainao mba handresenao dia efa ao aminao avokoa Kristy ato anatiko fanantenan'ny voninahitra ndao averintsika mafy ato anatiko izy tena tiako ny jaonina voalohany toko fahatelo andinin'ny fasivy voan'andriamanitra baiboly milaza fa tokony sasana amin'ny rano izay ten'andriamanitra sika rehefa mbolena amin'ny tany lay vo dia mila tondrahana zany tondrahana zany lay teny rano izay voalazan'ny Paoly tsy hitanareo hoe mahaliana ve zany hoe teny antsoina hoe rano zany nahoana satria manondraka ny voan'andriamanitra izany hitanareo raha tiako lasa zavoka ty tsy hoe atsatoko fotsiny amin'ny tany ty dia zay fa laiko tondrahana sa ahoana zao ny voan'andriamanitra dia ato anatintsika ka mila tondrahantsika zany mila tondrahantsika zany eto zao nareo androany mba ho tondrahana ny alaka misy arifa mandefa ny fandarako nareo dia voatondraka indray alady makany am-piangonana nareo dia voatondraka indray misy ola mantany hoe andeha ho aiza ianao dia andeha ho tondrahana fa efa mahatsiaro maina Korintiana faharoa toko fahatelo andiny fahavalo-ambin'ny-folo ka any amin'izay toeran'ny fanahin'ny tompo dia Korintiana faharoa toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny-folo any amin'izay toeran'ny fanahin'ny tompony misy fahafahana tsy hoe ara-dalàna fa fahafahana ary tsy fahafahana anotsy zany fa fahafahana ny tsy hanovany zany oaho Jesosy andiny fahavalo-ambin'ny-folo sika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona mba azonareo ve inona tokoa moa ny tena dika zany sika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona satria sika dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ao amin'ny ten'Andriamanitra ahovana azo zany endrika zany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra ka izao no tena heviny maneho ahany Jesosy io raha mbola mijery eto foana dia tahaka ny fitaratra ka mijery ny Kristy aho ka raha tondrahako amin'ny teniny zany vo zany dia tsy maintsy hiova tsy mitovy avy aty ivelany zany fa ilay fiovana dia avy amin'ilay ao anaty hiova hitovy endrika aminy a tahaka ny endriny amin'ny fivoarana kely amin'ny fitomboana sy ny voninahitra tsy miara-mitranga indray mandeha zany dia mila kafizinao ny voninahitra izay efa misy anao fa tsy hanainy amin'izay azona ny voninahitry ny hafa indray raha mivavaka fiderana 10 minitra isa-maraina ianao dia aza manaiky ny sœur kristianina be anameloka anao fa laza hoe zay aloha ny voninahitra misy amin'izao misaotra tompoky fankafiany voninahitro amen tsy mbola any amin'izay Isia soran'Andriamanitra tsy nijanao tany amin'ny Isia taloha faly ary ty andalana fa andeha akafiany lalako dia onandray ilay resaka sarotava sika rehetra tahaka ny tsy misarotava satria toy mijery amin'ny tenin'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra misy fahasamihafana zany ny fijereny zany miaraka amin'ny sarotava sy ny tsy fisaronan-tava Josy fa inona ary zany resaka ao zany eny ary i Mosesy rehefa niverina nidina avy any amin'ny tendrombohitra Sinay izy avy nankireo lalàna
dia nanana voninahitra namiratra teo amin'ny endriny izay nitadavan'izy ireo fisalobonana amin'ny tarehana satria tsy navita anjery azy ny olona zao raha ny lalàna aza nanome zany voninahitra be zany voninahitra lehibe manahoana moa tokony azo avy amin'ny fahasoavana tsy misy lalàna ka izao ny zavatra voalazany hitanareo paoly zao nyresaka tamin'ireo korintianina izay niaina ambany lalàna fantatra izy ireo nikasika ilay fisalobonana izay tena dikan'izany marina dia ny hoe ianao mandray mialoky ny hoe ohatra n'izy andriamanitra nefa ianao tsy tena mahita an'andriamanitra akory ianao zany tsy tena afaka mahita an'andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna fa mila mahita azy amin'ny alalan'ny kristy ianao dia ny fanomezam-pahasoavana zany ka milaza amintsika izy fa mila maty amin'ny lalàna sika sy izay zavatra takiany rehetra dia mila tonga ao amin'ny kristy sika izay milaza amintsika hoe anampy anao mba ho lasa olona arak'izay tiako za tsy mangataka anao ho lasa olona ireny mpanoradalan'ny ireny fa anampy anao amin'ny fidirana ao anatinao sy ny fambolena vony amin'ny zavatra rehetra izay tiako ianao ao anatinao dia izany ao anampy anao itombo dia mila jantsika mijery zavatra rehetra ho lasa lalàna vaovao sy fitsipika mila tonga amin'ny endrika tsy misarona isika manome ohatra anareo matetika manao izao maka mpifamoforoa azy zay efa tena miakanjo mariazy mihitsy mikanjo fotsy costume sy ny rehetra mihitsy dia ilay vehivavy misarona ny voaliny za zany manambara ao fa mpivadinareo zao afaka oroanao ny vadinao tena zany no maneho ny fanakekezana ny kristy oroy ny vadinao fanakekezana ny kristy zao dia ahoana raha tsy mety manala ny voaliny vehivavy tsy ao tsara venareo sa ahoana dia misy olona sasany nge ohatrany hoe ahoana raha mandatsy anala ny voaliny izy tsia aza matahotra nikasika zany androany alina fa ho tonga anysika fa tahaky reny hoe rehefa mandany fialana amin'ny lalàny reny sika ndidy-tsy lalàna ary fitariany fanamasina raha ohatra sika ka mandany famelana izay veritsika fa afaka ataotsika ka miankina tanteraka amin'izay nataon'i kristy dia zany mitovy amin'ny fofombady izay mandatsy analany voaly ka tsy afaka ny anana fanakekezana kaiky mihitsy izy zany dia ina mitranga raha eo ilay fotoana izay ilazany mpitandrina hoe ambarako ary fa mpivadina reo roa zao esorina amin'izay ny voaly ao mariny nareo ve ty fanao fotoana foana amin'i jesosy amin'ny fiainanandreo manontolo sa mba efa vonany anambady amin'izay mariny mbola afaka mandeha lavitra amin'izao ianao zany tsy ho afaka ny ananjana karadalàna akory raha tsy manambady aloha ka andriamanitra tsy afaka ny amokatra voatsara avy aminao dia ny zanany mandra-mpanambadianao azy fa esory zany voaly lalàna zany aloha menara ho tarihan'ny fanamasina mety afaka ny fo ianao dia mikikika vitany mariny everiko fa efa lasa lavitra zao firy aminareo no matakatra izay lazaiko androandro fotoana zao ilazana hoe zao dia fahamarinan'andriamanitra ao amin'ny kristy tia izy za tsy miaina ambany lalàna fa miaina ambany fahasoavana manaitra ny fiainany olona rehetra dia manao izay tsara indrindra azoko atao fa na izany azy manao fahadisoana fa zao ny tsarovy andriamanitra mamela efa mpivady zay manana fifandraisany zay amen tsy mbola any amin'izay tokony isy fa isaonan'andriamanitra tsy any amin'izay nisy ataloha faly ary ety an-dalana zao mariny ome fiderana lehibe andriamanitra